Tandrazana malala manatena fahasalamantsara isika rehetra. Saky misy raha vaovao dia ohatry misy raha miafina foana ao ambadika. Amin'izao toetra raha mafana zao dia mila maka fotoantsika mba hatakatra izay tena mitranga. Dia androany tsika manofantaniana anankiroa tsotra. Ny voalohany fa maninona le fanafiana le station d'essence Jovena iny tsy fait divers fotsiny fa scandale d'État. Ny faharoa fa maninona inorovana Ambohidratrimo mahiny tsy perte matériel fotsiny fa fanapotehana ny identité malagasy. Dia alohana amboatsika anazy dia manasa anareo sa hijanatra amin'ny farany manao commentaire, manao like, partage. Apartao amin'ny namanareo amin'ny avanareo eran-tany ity vidéo ity. Dia atombotsika ihany ny lalao. Ty affaire ty dia ohatry ny braquage rehetra ihany. Coursier, station service, vola mihoatra ny 73 millions d'ariary, fiara ray, moto, fitaovam-piadiana. Dia amin'ny voalohany dia ohatry ny hoe fait divers fotsiny le izy. Dossier pénal tahaka an'ireo fahita. Fa vetivety dia lasa hafa le affaire ina marina ny tena nitranga. Dia ahoana le simple braquage ina no lasa affaire d'État. Dia ina nasehon'ity tranga ity momba ny tafika sy ny firenena malagasy ankehitriny. Dia mahagaga an'ity scandale ty vaovao ty dia tsy nihainao manjery rehetra no nitatitra azy. Dia Real TV izay média officiel ny fanjakana dia nangina tanteraka. Mbola afaka miasa malalaka ve ny mpanao gazety malagasy? Mbola misy ve ny liberté d'expression? Raha te alalan'ny valan'izay nareo dia jereo le rapport de clarification izay nataoko momba n'io liberté d'expression io. Dia andeha tsika hijery ny olona voatonona amin'ity raharaha ty. Dia araka ny renseignement azoko dia olona 5 no voakasika. 8 civil sy militaire dia misy olom-boafidy anankiray. Dia ny sokajy voalohany dia ireo atidoha izay nikotrika ny raharaha ny civil. Trahison ordinaire no natonga n'ity raharaha ty ancien employé mpiasa ny tao aloha zany. Olona mahafantatra hoe esa nivoaka ny vola, esa ny lalan'io vola io dia isa no mitondra anazy. Dia io oloha dia lazaina fa i Razafierson Andriatina Patrick izay commanditaire présumé. Izy no lazaina fa nitarika an'le tetika tao ambadika, izy zany no nitiré amin'ny ficelle. Izany braquage any tsy ataon'olon-drery zany fa tsy maintsy misy complice. Dia avy eo tonga dia miseho i Andrianjaka Dauphin izay antsoina hoe Njaka. Dia izy no voalaza fa manome information momba ny fivezivezen'le vola. Dia raha tsorina zany dia izy le topo. Dia avy eo misy vehivavy iray mpanelanelana io le olona mampifandray. Dia io le olona mandamina an'le fionana. Atsonar Sondrina no anarany. Izy no liana mampifandray an'izy ireo. Ny farany dia le tompon'le fiara Kia Sorento. Le fiara nampiasaina nanaovana an'le opération dia tsy zany fa raha Manamilanto Alice. Zay ny cercle voalohany ireo ny lazana fa nanapita ny information nanomana an'le opération ary koa nandamina ny le opération. Nanana plan izy ireo nanana information izy ireo nanana fiara izy ireo fa misy zavatra anankiray tsy ampy. Dia tsy inona zany fa ny olona mananatra-kefa amin'ny fampiasana ny fitaovam-piadiana. C'est-à-dire des hommes armés capables d'agir avec méthode. Dia eo no miditra ny sokajy faharoa. Dia ireo exécutant présumé dia ny miaramila ny RGP, régiment de la garde présidentielle. Eo vao tena mavesatra ny raharaha. Satria ireo olona ireo dia tsy jolahy, tsy gros bras tsotra fa miaramila. Olona niforme ny fanjakana, olona tokony hiaro ny firenena. Eo atendrin'izy ireo na hoe à leur tête dia adjudant Nasolo. Izy naseho lehibe an'le groupe armé. Ary ny zavatra mahatonga an'ity dossier ty mahasaripady dia voalaza fa izy dia garde du corps du ministre de la justice. Dia voatery moa ny ministère de la justice nanao clarification momba ny situation andi. Hoe efa mois hono izy nefa niala tamin'ny asany. Fa au moment des faits kosa dia nahafantaran'ny olona anazy rehetra dia garde du corps ny ministre de la justice. Mina ministère de la justice tika. Fa ny zavatra mampanontany tena kosa dia rehefa masisy zany ianao dia ahetaka. Ohatry ny tamin'ny affaire Benalla ihany dia miverina amin'ny Madagasikara tsika na dia nanazava ny ministère de la justice dia enjana be sy mazevatra be ny marika politika voizin'io affaire io. Dia miaraka aminy misy miaramila voatazona, adjudant, sergent chef dia caporal. Olona nanao serment eo anaty an-tanindrazana ireo ary izay indrindra mahatonga n'ity affaire ty sady manorosory no mampalahelo ary indrindra tena mahasositra. Ny sokajy fahatelo dia miaramila iray avy amin'ny Kapsaty mbola hosamborina tsy izany fa i caporal Tombo. Ary eto indrindra mbola mampavesatra be an'ilay raharaha satria zany Kapsaty zany dia tsy unité tsotra ao anatin'ny toetra raharaha politika ankehitriny. Iverina amin'ny Kapsaty aoriana kely ao. Fa ty misy fanontaniana iray apetrako fa maninona izy mbola tsy hita. Iza no nanampiasa, iza no manafina azy, iza no miaro azy
dia iza no manana tombontsoa raha mijana ao anatin'ny zavona ny anarany. Ary ny faran'izao skatso faefatra dia ny politika. Onim-boafidy iray onim-boafidy mbola tsy nitononona ampabe-maso ny anarany. Ary zany dia mametraka fanontaniana lehibe ara-politika. Dia raha misy onim-boafidy ao anatin'io dossier io dia tsy braquage simple intsony no resaina. Mety connexion io entre criminalité, force armée, sy relais politique. Dia ao jerentsika ny chronologie des faits. Tamin'ny 26 mars dia nanomboka ny homana amin'ny braquage. Mpiasan'ny Jovena taloha injaka dia voalaza fa nanome information an'i Andritina Patrick. Dia ireo information ireo dia momba ny fivezivezen'ny vola. Dia tamin'ny 19 avril 2026 ihany koa dia nisy fionana fanomanana tany Alasora. Taony voalaza fa mifankahita ny civil sy ny miaramila. Taony nanomboka naka-endrika ilay opération. Ny ampitso 20 avril 2026 tokony tamin'ny 11h20 eo nitranga ny braquage. Teo am-poany Ambohida ilay course no nitondra vola mihoatra ny 73 millions d'ariary. Dia teo izy nosakanana olona fito armé Kia Sorento, moto anankiroa, opération rapide, cible précis, attaque préparée. Rehefa vita ny asa ratsy dia nilazana fa niona tany amin'ny anisana ary zareo izaran'ilay vola nangalarina. Ary io fizarana io dia voalaza fa nataony adjudant nasolo. Tamin'ny 22 avril Razafierson Andriana Patrick izay aseho instigateur ny opération dia voasambotra. Voalaza izy fa nanondro ny olona niara-niasa taminy. Ny 27 avril nanambara ny gendarmerie fa olona 30 no voasambotra. Miaramila 10 sy civil anankiroa. Dia mazevatra ny zavatra voasambotra tao. Kia Sorento scooter anankitelo pistolet automatique anankiray, Marakov 9 mm, munition anankiroa dia vola 15 millions d'ariary. Amin'ny 27 avril eo ihany koa no tonga ny pompier de la République. No miditra trehatra ny pompier de la République. Tadio tsara io tadio fa iverina amin'io rehefa kelikely eo. Fanambarana roa, minisitra roa samihafa, andriam-panjakana anankiroa no mahatsapa fa mety vadika hafahafa io affaire io. Azara ve zany? Sa fihetsika voarindra tsara mba himetrisina les communications? Dia tiary ny fanambarana natao ministère des forces armées. Raha fitinina dia ny ministère des forces armées sy ny état-major dia milaza fa tsy miraitsy kombakomba amin'ireo miaramila voaroiroy ireo izy ireo. Dia milaza izy ireo fa misy fepetra ho raisina mba hitondrana ireo miaramila eo anatrehan'ny fitsarana. Miantso amin'ny miaramila hanaja ny lalàna, ny discipline militaire, ny éthique ary ny déontologie eo amin'ny tafika izy ireo. Dia mazava ny hafatra tsy te handray andraikitra amin'ity scandale ty ny tafika. Dia indray ho jerentsika ny fanambarana nataon'ny ministère de la justice. Ny ministère de la justice dia manazava fa ilay miaramila voalaza ho ancien garde du corps ny ministra dia tsy tao amin'io andraikitra ny intsony tamin'ny fotoana nitranga ny raharaha. Milaza ny ministère fa isy ligne de tolérance zéro tsy misy pression miaraka amin'ny application rigoureuse et impartiale de la loi devant les juridictions compétentes. Dia tsara raha izay tokoa aloha fa apetraka eo ihany ny fanontaniana fa nahoana tsy nisy tolérance zéro tamin'ny tranga nisy tamin'ny 2025 reny. Dia aiza ny famatorana rehefa ny force de l'ordre no manao bavure contre ny manifestants. Tadidinareo ve ty vidéo ty? Tsy afaka napetraka teto ny intégralité an'ilay vidéo satria diso violent be loatra. Dia araka ny hitanareo dia mamparatra fo be ilay vidéo tena nataon'ilay mpitandro mpilaminana tsinitsinina mihitsiny ilay manifestant. Nataony ohatriny alika dia midépassé en cadre légal mihitsy ny action an-zareo. Aiza ny éthique sy ny déontologie tamin'ireny fotoana ireny? Satria ve rehefa voakitika ny image ny tafika dia mitratratratra éthique anareo? Dia satria ve rehefa miaramila no voatonao anatina braquage dia miantsoantso déontologie nareo? Tamin'ireny andro ireny, taiza les tolérance zéro amin'ireo hors la loi en uniforme ireo? Ramatoa ministre de la justice, Andriamatoa ministre des forces des armées. Ina no natanareo iarovana an'ireo niarahany herisetra tamin'ny 2025 ireo. Misy vidéo, misy preuve, 2026 zao tsika.
aiza ny justicen'ireo. Inona ny ataon'ny fanjakana? Parce que la justice ne doit pas être ferme quand l'affaire embarrasse l'armée. Elle doit être ferme partout, tout le temps et pour tous. Tsy rehefa manamarina ny tafika fotsiny izy no tokony ho entitra sy ho matotra. Fa tsy maintsy ferme izy na aiza na aiza, na iza na iza, na oviana na oviana. Raha tsy zany dia lasa deux poids deux mesures le tantara. Refy roa, lalàna roa. Dia akatoko ny parenthèse. Verina amin'ilay braquage tsika. Fa manina ty raharaha ty no lasa olana lehibe. Satria mifangaro ny sehatra anankitelo tsy tokony hifangaro normalement. Ny sehatra voalohany dia ny sehatra criminel, les braquages préparés. Ny sehatra faharoa dia ny sehatra militaire, les éléments an'ny RGP sy ny CAPSAT ao anatiny. Ny sehatra fahatelo dia sehatra politique, le olom-boafidy voatonona ao anatiny io affaire io. Ny mélange an'ireo sehatra anankitelo ireo no mahatonga an'ity affaire ty ho explosif. Satria ny braquage dia affaire pénale. Ny maramila voakasika dia crise institutionnelle ary ny olom-boafidy voatonona dia alerte politique. Ary rehefa mifandona ireo sehatra anankitelo ireo dia tsy hoe iza no nakany vola no fanontaniana, fa hoe iza no mieritreritra ny tena no enjana ka afaka miasa miaraka amin'ny criminel, miaraka amin'ny maramila, miaraka amin'ny olom-boafidy ary tsy matahotra ho sasiana. Eo no tsy maha fait divers an'io braquage io fa tonga dia miova ho scandale d'État. Dia ty misy fanontaniana hafa indray, dia zao hoe no atao hoe refondation? Zany anton'ireo ministère lehibe anankiroa ireo manao fanambarana roa samihafa. Andeha ary ho jerentsika ny conférence de presse nataon'ny ministère an-tafika tamin'ny avril 2026 iny. Nanontany nareo mikasika ny zavanisy tamin'ireny fanafiana ireny resahanareo. Io moa zany dia tsy atao resaka lavabe satria ny miaramila dia manana ny andraikiny. Miaramila koa nefa dia olombelona ohatra ny olombelona rehetra ihany. Ny zavatra tiako lazaina dia tsisy baiko avy aty amin'ny fitondram-panjakana sy tonivon'ny fitantanana ny tafika malagasy nanaovana ireny fa zavatra nataon'ny samirery ireny dia ohatra ny pirenena rehetra dia ny miaramila koa dia anisan'ny vahoaka izay eo ambanin'ny lalàna. Hitantsika amin'ity horonan-tsary ty ny ministra entouré an'ny haut gradé. L'image est importante. Tiany zareo ambara amin'io dia miray feo ny tafika. Tiany zareo aseho koa hoe ny tafika dia tsy mitovy amin'ireo olona voaroiroy ireo. Fanambarana anankiroa anatin'ny 48 heures dia manondro zavatra anankiray. Dia io affaire io dia politiquement dangereuse. Satria rehefa maramila ny RGP, ny CAPSAT ary ny olom-boafidy no voatonona, dia tsy risque judiciaire fotsiny zany. Lasa crise de confiance envers l'appareil de l'État. Dia avy eo indray dia nisy conférence de presse nataon'ny ministère de la justice tamin'ny 29 avril 2026 tao Mahamasina. Ty ary le vidéo. Ny filoham-pirenena teo aloha dia ao anatin'ny fanenjehana anisan'ny fikasana hanenjehana azy noho ny raha izay mitranga teto amin'ny firenena. Anisan'izany famonjena mbola maro sy ny fanaparam-pahefana maro fampiasana fanjakana. Fantatsika nefa fa ny article 131 jusqu'à 134 constitution de l'âge fa ny haute de justice no ahafahana manenjika. Anatin'io extrait io dia manindry ny raharahany filoham-pirenena taloha ny ministra. Avadiny makany le resaka mba handrebrebena ny saim-bahoaka dia mba azahoany kokoa tombontsoa amin'ny opinion publique. Samy nahatsikaritra an'izany isika rehetra. Isaky ny en difficulté na sahirana io fahefana io dia avoaka foana io carte joker io na ravatomanga na andry ratsoela na antsay. Fa manino hoy nareo? Satria zay natao hoe stratégie de diversion médiatique. Famenona ny espace public avec un autre récit, amin'ny récit hafa zany. Occuper l'espace public avec un autre récit. Fisorohana mba tsy le ministère de la justice no eo anivon'ny scandale. Éviter que le ministère de la justice soit au cœur du scandale. Mazava ho azy miandritsika fa mba ho tanteraka ny fampanantenana momba ny ratsoelona. Fa tsy tokony io atao fitaovana ampiasaina anafenana dossier
de braquage na dossier sensible rehetra. Dia ankoatran'ireto intervention anankiroa reto izay hitantsika reto, dia misy zavatra anankiray tena mampanahy. Misy olana tena mampanahy be ao amin'ny tafika malagasy ankehitriny. Afaka mitenitsika fa misy korotana lehibe ao anatin'io tafika io, satria ty raharaha ty dia manondro fa tsy misy tsony discipline ao anatin'ny tafika malagasy. Ireo miaramila ireo izay censé incarner ny ordre, ny protection, ny obéissance hiérarchique, dia androany voaroiroy satria nampiasa ny information ananany anaovana opération criminelle. Ao anaty tetezamita politique sika, ary ao anaty tetezamita zany dia ny tafika dia tokony ho pilier de la stabilité. Rehefa ny armée no idiran'ny gangster na infiltrer ny gangster, dia tsy antoka intsony izay izy. Elle cesse d'être une garantie. Izy indray aza no lasa loharan'ny korotana. Ary io situation io dia mifragiliser ny confiance ny vahoaka envers l'État. Very zany ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fahefana. Ary io situation io tena mampanahy be satria isaky ny misy crise, raha nareo marika nareo, dia ny CAPSAT foana no verina. Ny anaran'ny CAPSAT foana no verimberina. Tamin'ny 2009, ny CAPSAT dia nandray anjara tamin'ny fianjeran'ny Marc Ravalomanana sy ny fiakaran'ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana. Dia tamin'ny 2025 dia ny CAPSAT indray no nivadika tamin'ny Andry Rajoelina ary nandray ny fitondrana. Tamin'ny 2026 dia miaramilan'ny CAPSAT no voatonona nanao braquage ny Jovena. Dia reto vaty anankitelo reto dia mampiseho fa misy olana tena goavana ao anatin'ny tafika malagasy, indrindra manodidina ny CAPSAT. Tsaroviny kabarin'ny Demosthène Piculas izay chef d'état-major ny tafika malagasy nandritry n'iny asiziny. Malaza fa be marenina re mona sy jamba ny tafika amin'ny manaraka eo Andriamatoa Filoha raha sitraka ao dia manana ny ampahany samihafa momba ny ao anivon'ny statut ny tafika, manana statut manokana. Dia misy ny haut conseiller izay mbola tsy mipetraka mandrakandroany. Io dia ilazana amintsika fa manakambara ny tafika malagasy eto amin'ity firenena ty ary tsy tompony fa mangatakatiny fa tena tompony, manana ny zaratany. Dia atsipy izany resaka izany fa hanakolazaina ny tafika manaraka rehetra izay ho avy eo fa tsy hikipy na arenina na hikombava. Firenena iaraha-manana ity, iarahana manasoa, iarahana mampandroso, iarahana mibata, iarahana miaha. Ianareo tsara ny chef d'état-major. Milaza izy dia ny tafika dia tsy ho marenina mona ary tsamba intsony. Milaza izy fa hanana teny ho lazainy ny tafika. Milaza izy fa te handray anjara amin'ny fanarenana ny firenena miaraka amin'ny responsable politique ny tafika. Mon général, avec tout le respect que je vous dois, sokafo tsara ary le maso satria misy crise morale ao amin'ny tafika malagasy, indrindra misy crise de discipline goavana be. Ny institution tarinao dia marefa noho ny ahian'ny désordre interne, ny politisation ary ny fidirany sasany amin'ny raha mampiahiahy. Olona mananadidinareo ary mangataka anareo zay mba hamerina ny tafika amin'ny lalana tokony alehany. Dia tsy maintsy miverina amin'ireo andraikitra fototra ny tafika malagasy, izany hoe miasa ho an'ny tanindrazana. Zay ny voalazan'ny article 2 de la loi numéro 96-029. Dia andeha ho jerentsika io texte io. L'article 2 page 1 dia milaza hoe: les forces armées sont au service de la nation. Elles sont tenues au besoin par la force des armes d'assurer en temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la protection de la population dont elles tentent à développer la capacité matérielle, intellectuelle et morale de résistance, de préserver la vie, l'intégralité et les potentialités de la nation. Dia raha fiteny zany dia ny tafika no natao anompony firenena.
Tsy atoko politika ny tafika dia tsy natao hanao politika ny tafika. Natao arbitre ny fahefana ny tafika. Tsy maintsy neutre ny tafika. Adity sy fepetra tsy azo alàny izany. Noho izany antony rehetra izany dia mangataka mpanetrehan-tena sy ampanajana izahay ny iverenan'ny etika sy ny disiplinina ao anatin'ny tafika. Ary mangataka fanapahan-kevitra izahay foanana ny kapisaty. Nahoana hoy nareo? Satria matetika loatra io régimenta io no miseho rehefa misy ny crise politique sy ny raharaha maizina. Satria miseho de plus en plus au centre autonome d'influence fa tsy simple unité ordinaire de l'armée tsony. De tsy maintsy tapahana io foyer de pouvoir parallèle io. Tsy maintsy averina atao madio ny chaîne de commandement. De ankehitriny andeha isika iresaka zava-dehibe iray indray. Ny incendie criminel ny rovany Ambohidratrimo. Tamin'ny 26 avril 2026 tokony tamin'ny 23 heures teo ny rehatra ny rovany Ambohidratrimo. De tia vidéo avy amin'ny témoin ray teo atoerana. Zao ny ady ato ny dorany tsy matao dody indray ny rovana Ambohidratrimo Marivatana. Andefona ny fanapotehana n'ireo toerana masina sy ny ason'ireo zava-masina. Zao dia mampalahelo fa dia sanatriavina fa dia malagasy ihany no mavita an'izao. Manimba ny antenany fa tsy ny an'ny olona tsy sahany simbaina fa ny azy ihany no ataony mahita. Ny azy ihany no potehany satria ny azy ihany no azy. Fa tonga ety toerana ampitandro ny filaminana fa efa zao ny zavatra tratreto efa tsisy avotra intsony raha momba ny trano fitahia an-dalana. Dia aparitao fa loza no ataon'ny olona amin'ny tsy fiheverana. Tena mampalahelo io vidéo io, tena mandratra fo. Ny gendarme sur place moa dia miteny hoe acte criminel io. Milaza zareo fa incendie ciblé dia araka ny renseignement azoko dia nisy bouteille nisy pétrole no hita tena toerana. Tsy nisy zavatra nangalarana tao fa nidorana tsotro zao fotsiny ny rova. Ny rovana Ambohidratrimo mirehatra dia tsy simple monument qui va disparaître. Tsy monument ray very fotsiny izany fa ny symbole du pouvoir malagasy no nipotehina an-tsitrapo. Io incendie io dia fanondravana tsikelikely ny soatoavina malagasy. Fanafiana ny fototra ny maha malagasy atsika, ny identité atsika izany. Ny lova ara-kolontsaina malagasy no ripaka sy potika. Ny mandoro toerana tahaka an'io dia manolana ny zava-masina. Koa apetrako ny fantaniana tsotra ho tombotsoan'iza ity eloka behivavy ity. À qui profite le crime? Dia ampatsiahivoka anareo ny daty ny incendie dia nitranga tamin'ny alan'ny 26 makany amin'ny 27 avril 2026. Ny communiqué coordonné miaraka amin'ny ministère de la justice sy ny ministère des armées dia mivoaka le 27. Coïncidence ve zany? Hasard de calendrier ve zany? Tadidio fa en politique il n'y a pas de hasard. Dia fa nitenen'ny PRRM koa io. Sa ve hoe marika ny toe-draharaha politika mafapana amin'izao fotoana izao? Dia avelako anjaranareo no mamaly an'izany. Ry mpiray-tandrazana malala tsy mandeha amin'ny laoniny intsony ny zava-misy ao amin'ny firenentsika ao. Ireo olona eteherana hiaro antsika indray zao no atahorana anakenda sy androba atsika. Dia ireo tokony hiaro ny fanjakana dia miezaka ny aro ny tombotsoany aloha vao mieritreritra ny tombotsoam-bahoaka raha hieritreritra ary izy. Ary mandritra n'izay fotoan'izay dia potehana daholo ny zavatra rehetra. Ny zava-masina toy ny rova dia dorana sy potehina. Tsy azontsika ekeny izany fa tsy maintsy milaza hoe stop. Breaking news alert from Gassy Info. Stay tuned for the latest developments.